ho fampiroboroboana ny siampiarina ronono ary ihany koa anoizana ilay asa goavana izay efa nataony MDB na ny Malagasy Dairy Board dia misy ny fanentanana ny rehetra amin'ny finanana ronono, fisotroana ronono zany sy ny finanana ireo vokatra azo avy amin'ny ronono hetsika izay atao antsoina hoe journée du lait izy ity ary tanterahana ny voalohan'ny volana Jona hatramin'ny fahatelon'ny volana Jona eny amin'ny centre bypass Alasoura no anatanterahana ireo fandaharam-potoana rehetra efa nomanina ho amin'izany. Eto Madagasikara dia mbola ambany dia ambany ny finanan'ny olona ronono raha ny fanamariana netiny avy eo anivon'ny MDB na ny Malagasy Dairy Board androany. Misy tokoa ny tatsaha malagasy na manana ronono ary izy dia tsy misotro ny ronono mihitsy izy. Izay zany ilay fahazarana. Ny antony dia tsotra ihany eo ny tsy fahalalana, tsy fatany ny zava-dehibe entina amin'io. Raha tsy teny fotsiny aho ohatra hoe tena manahirana ny tatsaha-piopo ohatra ny misotro amin'ilay ronono voalohany ilay antsoina hoe songo na colostrum. Ao anatin'iny nefa tena misy ny hery rehetra fa ariny fotsiny iny. Dia izany zany anisan'ny fanontaniana tsy maintsy atao. Kasika ny fisotroana mihitsy amin'ny faritra sasasasany eto Madagasikara dia tena fady mihitsy ny misotro ronono. Raha nanome an'ilay nitotanisa teo hoe ny firenena Europiana dia efa misotro hatrany amin'ny 200 litra mahery, ny Afrikana izay tany mafana dia misotro hatrany amin'ny 20 litra fa maninona ny Malagasy ny hijanona amin'ny 10 litra. Farafaratsiny voahenjikitsika ny any amin'ny 20 litra moyenne na ty amin'ny faritra Afrika mpamokatra ronono. Andraikitry ny MDB raha tsy aivina ny fampiroboroboana ny fampivoarana sy ny fandrindrana ny seha-piarina ronono eto Madagasikara. Ho fanohizana ny asa efa nataony eo amin'ny fanentanana ny olona hisotro ronono sy hihinana ireo vokatra avy amin'ny ronono sy ho fampiroboroboana ny seha-piarina ronono dia misy ny hetsika antsoina hoe journée du lait izay ho tanterahana ny voalohan'ny volana Jona hatramin'ny fahatelon'ny volana Jona eny amin'ny centre bypass Alasoura. Tanjona ihany koa ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpiantsehatra isan-tsokajiny mba ho fampiroboroboana ny seha-piarina ronono. Eo ihany koa ny fiantsoana ireo mpamady vola na malagasy na vahiny. Azo lazaina fa tena mbola malalaka ny lalam-piarina ronono amin'izao fotoana izao na eo amin'ny lafiny famokarana zany, amin'ny lafiny fanodinana zany na eo amin'ny lafiny fambolem-bilina indrindra. Resiko angamba ny ho faran'io. Anisan'ny sakana iray lehibe amin'ny famokarana ronono tsy fampiny vilona eo amin'ny 730 isan-jato ny filana amin'ny vilona eo ihany no vitan'ny tatsaha no mamana ny ombony indrindra rehefa maina ny andro. Be dia be moa ny antony mahatonga an'izay, eo ny tsy fahampiany tany ohatra, ny rafiny ara-teknika maro isan-karazany, ny hoentimana eny anivon'ny tatsaha, ka io indrindra no anaovanay fiantsoana ho an'ireo mpanambola, ho an'ireo mpiatsehatra mba hiatsehatra amin'ny lafiny famokarana vilona izay malalaka dia malalaka an-tsena satria raha amin'izao fotoana izao raha eto amin'ny faritra Analamanga sy manodidina fotsiny ohatra dia eo amin'ny 100 taonina mahery isan'andro eo ny mbola tsy ampy amin'ny filana vilona eo amin'ny tatsaha. Toy izay koa moa ny famokarana ronono satria dia mbola manafatra ronono be dia be avy any ivelany isika, indrindra moa ampiasain'ireo orinasa manodina eto amintsika noho ny tsy fahampiany ny vokatra azo avy amin'ny ronono an'ireo tatsaha malagasy. Eo ihany koa moa ny lafiny fanodinana izay hitantsika fa na dia betsaka raha ny vokatra eny an-tsena eny dia misy an'ireo faritra hafa eto Madagasikara izay tsy voahenika ireny vokatra azo avy amin'ny fanodinana ronono ireny dia azo lazaina fa mbola malalaka dia malalaka ny seha-piarina ronono eto Madagasikara. Sarotra ny famaritana ny atotanisa eo amin'ny seha-piarina raha ny eto Madagasikara. Raha ny atotanisa farany dia tombanana ho zato tapitrisa litatra isa-taona ny vokatra ronono. Ny vovo-dronono izay afarana avy any ivelany kosa dia manome hatrany amin'ny 30 tapitrisa litatra.